araka na rahantsika atao anatin'ny fanadihadiana iny dia voalaza atao fa zoan'ny ankizy ny sakafo saingy tsy izay anefa no zava mitranga amin'izao fotoana izao fa saika misedra olana amin'ny tsy fampitsakafo ireo ankizy araka ny fanazavana nenty ny mpampianatra iray teo anivony EPP Andavamamba any ka lasa miena tanteraka ny fifantohan'izy ireo. Ny tsy fampitsakafo no anisan'ny olana lehibe ho an'ny mpianatra eto amin'ny EPP Andavamamba araka nambaran'ny mpampianatra. Raha ny zava-misy tsikaritra ho hatramin'ny mpampianatra dia miena ny fifantohan'ny mpianatra ao an-dakilasy. Le olan'ilay ankizy zany dia le tsy fampihana sakafo dia tsy mirezaonina mihitsy ny sainy zareo dia manaraka izany le fitaovana tsy ampy na CPSG dia tsy ampy fitaovana tsy ihany fa name fitaovana ihany zany misy kanefa ohatra ny vetivety kely zany dia lany le fitaovana tsy manakahena ankizy tsy ampy sakafo ny ankizy raha fampianarana koa dia mazava azy koa tsy ampy ny ohatra takany regla le olana ana ny zana sy le fitaovana entina fampianatra zany tsy ampy koa zany mila ny ankizy aty zany mila mikirakira fitaovana zany zay vao mikasika ireo ankizy hiatrika amin'ny fanadinana CEPE dia efa vonona ny mpianatra eto amin'ny sekoly EPP Andavamamba. Amin'ny mahafanadinana le CEPE moa zany dia tsy maintsy efa miomana foana hatramin'izay ary efa azo antoka fiomanana tamin'ny herintaona moa zany tsaratsara ihany fa mbola manantena zay fa tsaratsara ihany ny am'ty taona ity satria ohatra ny hita miezaka ihany le ankizy na eo rehefa seramana tamin'ny herintaona zao teo amin'ny 89%. Mila am'ty zany zay mety mba asa tsy fantatry mirariana moa zany mba hiakatra zay e. Amin'ireo mpianatra 457 dia mpianatra 450 no hiatrika amin'ny fanadinana CEPE. Ny taona 2013 dia 720 isanjato ny tapahafahana fanadinana CEPE ho an'ny EPP Andavamamba ary ny hampiakatra izany no fanambin'ity sekoly ity.